tanatrano no antsoinao tokantrano amin'ity alina ity manolotra ny arahaba sy ny firalitsoa atsika tsirairay any atokantrano any manasanao ary anaraka anay hatramin'ny farany raha ny mamaritra amin'ny atotetry ny androtsika ho amin'ny rapitso aloha dia ala izay antonony any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny ho malefaka kosa zany aty amin'ny tapany antsimony Madagasikara misy ihany koa ny filazana ho amin'ny rivotra mahery any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny dia mbola hitoy hatrany aloha zany fa dia mafimafy hatrany no fitsokony rivotra aty amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara aty atao anatin'ny 3 andro avy torak'izay ihany koa aty amin'ny morontsiraka atsimandrefany Madagasikara isy ihany koa ny onjan-draha vaventy any amin'iny morontsiraka manomboka eo Besalampy ka atraty Toliara ary Toliara ka atraty morontsiraky farafangana atao anatin'ny 3 andro zany dia raha azo atao dia ny angaviana aloha isika mpanjona ny ranomasina na mpampiasa ny ranomasina mba tsy handrika na hivoaka ny ranomasina satria mahatratratra any amin'ny 3 metatra ka hatramin'ny 5 metatra mihitsy ny ahavan'izay onja izay zay ihany koa nanolorana anao mety hotetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina azorana malefaka aloha ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana Madagasikara manomboka aty Atala ka atraty amin'ny fatra atsimo atsinanana ny raha Madagasikara ihany koa raha ny rapitso dia saika andrahona hatrany aloha ny andro raha somary arahana herika zany ho antsika manodidina mandro tsara sy any amin'iny faritra alaotriny any amin'iny faritra boeny sy any amin'ny faritra mirakimo dia ifandimby eo ny ravana sy ny masoandro fa raha hoan'ny tolakandro kosa indray jerentsika dia azorana malefaka aloha ny aty amin'ny faritra Analanjorofo raha somary maka endrika tandrifindrahona zany ho antsika any amin'iny faritra atsimo atsinanany Madagasikara iny andrahona kosa ny any amin'iny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny sy ny ilany atsinanany faritry ny afovoantany andrahona torak'izay ihany koa ny any amin'iny faritra melaka sy any Maintirano any ny faritra sisa rehetra moa dia saika ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro toy izao ary maripana vavinavina aloha raha ho amin'ny rapitso raha maraina zao dia any avakina karatrany 20 degré celsius raha manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ho an'ny faritra Antananarivo sy any Fianaratsoa morontsiraka sy ny revom-paritany moa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia any avikevaka ny andro any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny torak'izay ihany koa atsika amin'iny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ny eto amin'ny faritra ny afovoantany moa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo avokoa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany iny zao dia saika manodidina eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré celsius eo tsy adinay ianao raha toka andeha hanao fety any amin'reto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto ho an'ny Paris, Milan, Johannesburg zao dia ifandimby andrahoana atsimo masoandro raha somary andrahoana kosa zany ho an'ny Nairobi Bangkok moa dia ahazorana raha kotraka ho an'ireo olosikely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia balika tanteraka aloha ngiabe masoandro any La Réunion raha somary lolova andrahoana kely zany ho an'ny Seychelles andrahoana kosa ny andro ho an'ny Maurice Comore moa dia sitraka orana malefaka ny amarana antsika azy angamba dia vina mety hotetry ny andro amin'ny fety no atolotra ho anao zao ny 5 jona zao dia somary mafimafy aloha fitsokiny rivotra any amin'iny faritra Sofia mifaritra loatra mifaritra maheva tanàna ary manodidina niny tsara tanàna iny fa raha mikasika ny toetry ny andro an'izay 5 jona izay ho an'ny maraina dia ahazorana malefaka aloha any amin'iny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny ny eto amin'ny faritra ny afovoantany dia saika andrahoana avokoa ary arahana herika zany any amin'iny ilany atsinanany afovoantany iny ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia saika ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro fa raha ho an'ny 5 jona ariva kosa indray dia hitoy hatrany aloha ny orana tandrifindrahona any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany iny raha azorana malefaka hatrany any amin'iny faritra Analanjorofo iny ny any amin'ny faritra atsinanana sy ny ilany atsinanany afovoantany moa dia andrahoana ny andro ny any amin'ny faritra sisa rehetra tsy voatonona kosa dia vinavinaina ifandimby ny rahona sy ny masoandro fa raha ho an'ny 20 jona kosa indray ndrasahana dia saika manerana amin'ny Madagasikara aloha dia andrivodrivotra avokoa ndrahona no tena anjaka eto amin'ny faritry ny afovoantany ary mety arahana herika zany any amin'ny ilany atsinanany afovoantany iny ho an'ny maraina fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia ahazorana malefaka hatrany aloha morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo raha somary maka endrika tandrifindrahona zany any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy any amin'ny faritra atsinanany Osiany ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia ifandimby eo ndrahoana sy ny masoandro raha somary andrahoana ihany koa noho ny amafy fitsokiny rivotra dia andrahoana ny andro any amin'iny tendriny atsimony Madagasikara iny dia zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no azona tolotra androany fa na dia mamy azo ny fiarahana dia voatery tsy maintsy misaraka indray aloha isika fa dia manampetra ihany ny fotoana ka dia mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko